Araka ny fanazavana zay voaray moa dia hitsahatra manomboka rahampitso ny fampiasana ny ticket électronique ka iverina ho ticket fampiasa teo aloha indray no zaraina ho an'ireo tsena eto Andrenivohitra. Noho ny tsy fisian'ny ticket électronique ty matetika no fantatra fa antony namerena ny fampiasana ny ticket fampiasa teo aloha araka ny fanazavana zay voaray. Zay ny mahakasika an'iny fa ivadika eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana kosa indray isika. Misedra olana ny sehatry ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao noho ny fidinan'ny akory amin'ny tsena iraisam-pirenena. Eo anatrehan'izany dia mitondra ny fanazavana mikasika ny etralohan'ny orinasa trandraka amina firenena iray ny eo anivo ny tompona andraikitra amin'ity sehatra ity. Miatrika fahasaranana amin'izao fotoana izao ny sehatry ny fitrandrahana ny arenakibon'ny tany vokatry ny fidinan'ny vidin'ny akora eo amin'nisy tsena iraisam-pirenena. Isa misedra zany olana izany ny orinasa Sambatovy. Ny olana atrehan'ny orinasa zany amin'izao fotoana dia ny vidin'ny nikel eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay nidina be tokoa. Ary raha nidina izy amintsika amin'ny teny izao dia eo amin'ny 500 $100 eo ny tonne. Zany no vidiny isan'ny farany ambany indrindra tao anatin'ny 10 taona zay. Mandalo fahasahiranana zany ny orinasa ankehitriny dia mazava ho azy moa zany tsy maintsy miezaka izahay mifehy ny maso-karena fa zay ihany no tsy hatongavana amin'ny toerana misy ny fitrandrahana arenakibon'ny tany be dia be eto ambonin'ny tany izay mikatona amin'izao fotoana izao. Mitondra fanazavana mikasika ny anjara hetra alohan'ny orinasa mpitrandraka arenakibon'ny tany sy ny tombotsoam-ponina ao amin'ny firenena isany ihany koa ny Ambatovy. Zavatra anankiray tsy azo adinoana aloha dia ny fitrandrahana arenakibon'ny tany tahaka an'izao dia miasika ny lalànan'ny tsena dia ny tolotra sy ny tinady zany. Rehefa mandeha zay tolotra sy tinady zay dia misy fotoana midina be ny vidin'ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, misy fotoana miakatra be. Mampalahelo moa zany le miakatra be tsy dia mba matetika fa no midina no misy matetika satria zao tsy ahivoka kely amin'izany tamin'ny taona 7 sy 2 arivo tany dia nisy fotoana $4.5 amin'ny tonne na nikel. Tsy maharitra ela akory le izy dia nidina tany amin'ny $5.5 sy $1. Ary zao moa zany izy dia any amin'ny $500 sy $2.5. Tena zara telo be zao mihitsy le izy, tsy lavitra ny zara 4 akory le vidiny. Ka fomba fijery ihany zany vaovao tanteraka koa moa zany le fitrandrahana arenakibon'ny tany eto amintsika dia mieritreritra ny olona hoe rehefa manao fitrandrahana arenakibon'ny tany ianao dia tombony foana fa ny tsy azo adinoana dia miatrika ny lalànan'ny tsena iraisam-pirenena dia tolotra sy ny tinady zany ny orinasa ohatran'izao. Nandray anjara tamin'ilay hetsika foire international de Madagascar teny Tanjombato ny Ambatovy ka fahombiazana no azy nandritra izany hetsika izany amin'ny ankapobeny.